Polijano anatin'izay lafiny fampianarana izay ansika nanomboka androany ary tsy farana raha tsy ny fahen'ny volana jona avy izao ny adina ara-panatanjahantena ao anatin'ny fanadinana BEPC ao anatin'ny farapedidia mpampianarana Antananarivo renivohitra mahatratra 2 sy 4 alina moa ireo mpiadina hiatrika izany raha ny fanazavana azo. Mitotaly 430 ireo kandida amin'ny fanadinana BEPC eo anivon'ny fomba-panadinana lisea Analamahitsy voasoratra anarana hiatrika ny adina ara-panatanjahantena eto amin'ny kianjana Alarobia. Nanomboka androany ny fanadinana ara-panatanjahantena izay tsy farana raha tsy amin'ny faha-enina ny volana jona ho avy izao. Mizotra araka ny tokony ho izy ny andro voalohany ny adina ara-panatanjahantena teto. Analamahitsy natao tetỳ amin'ny stade Alarobia zany tsy dia misy olana satria ohatrany hoe ny mpianatra ety zany ety amin'ny faritra manodidina aty daholo. Tsy dia nampisy olana matetika mantsy ny olana ny hoe fahatarany ankizy fa raha hatramin'izao moa tsy misy ny olana fa nisy une semaine avant zany efa voasara tany amin'ny établissement daholo ny convocation dia tsy dia misy loatra. Matetika ny candidat libre misy tara kely fa voaray soamatsara ihany satria manko amin'ilay candidat libre tsy hita ny établissement zareo dia alainy any amin'ny centre no akany anazy dia izay fotsiny misy tara kely fa efa voasara daholo. Mitsinjara ho roa ny adina atrehan'ny mpiadina eto dia ny adina ara-panatanjahantena tsy maintsy andraisana anjara ary eo ihany koa ny adina andraisan'ny kandida anjara samirery sy arahana amin'ny besany maro. Fanadinana ara-panatanjahantena BEPC zany ny obligatoire aloha ho an'ny vehivavy manao 600 mètres dia ny lehilahy manao 800 mètres zany hoe deux tours de piste ny lehilahy dia ny vehivavy un tour et demi. Dia ny sport collectif misafidy zareo misy daholo sport collectif foot, basket, handball, rugby, volley. Dia ny individuel misy mifidy gym au sol dia misy 60 mètres ny akamaroany amin'ny vitesse dia misy manao saut en longueur, lancer de points ohatr'izany misy daholo. Ny hazakazaka midodina ny kianja moa no tena mafimafy kely ho an'ireo kandida. Sarotra be mihitsy sady resaka be endurance tena sarotra be efa nimana tena sarotra be mihitsy fa raha tsy niezakezaka anaka tsy vita dia nanao endurance mihitsy tena sarotra be. Ianao manokana ve efa nisy fiomanana melona talohan'ny training? Efa niomana melona mihitsy tsy maintsy atao izay manana melona. Ankoatra ny kianjana Alarobia nandray ny adina ara-panatanjahantena nanomboka androany ihany koa ho an'ny eto anivon'ny farapadidia mpampianarana Antananarivo renivohitra ny kianjany Mahamasina. Mpiadina miisa 2 sy 4 alina amin'ireo mpiadina mitotaly 430 sy 4 alina no nisafidiny hanao ny adina ara-panatanjahantena eto anivon'ity farapadidia mpampianarana ity. Ny adina ara-panatanjahantena izay marena fa taranja sy vosokajy ho isan'ireo tsy maintsy hatrehana na ny antsoina hoe matière facultative. Tsy ahivina fa ho tanterahana ny 20 jolay ka hatramin'ny 1 Jolay ho avy izao ny fanadinana an-tsoratra amin'ny BEPC.